Andriamanitra ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andesika riavana hiara-hitsangana zao manao ny hira faneva ny 520 taona ny synodam-paritany Antananarivo andrefana ka ny andininy voalohany ihany no hiraintsika. Alahady IV manaraka ny Paska, Alahady izay ibanjinatsika Loha-hevitra vaovao dia ny amin'ny hoe Mampiorina ny mino ny herin'ny Fanahy Masina. Andesika riavana malala hiteran'Andriamanitra koa asokafantsika ny salamo fahazato. Salamo fahazato dia ny andininy 3 voalohany no iarahantsika amin'ny redona mafia ho fiderana ny tompo izany amin'ny anaran'ny tompo. Miobio an Jehovah ry tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobina. Aoko fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Amen. Hira 720 ny andininy voalohany sy ny fahatelo no iraintsika. Hira 720 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Masina tsara indrindro miankoka manoloana ny voninahitra ao zahay manatona ny seza fiandriananao amin'ny fahasahiana noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay ankasitrahanay tompo ny fitantananao fa na eo aza ny zavatra sarotra lalovanay sy manahirana indro ny tananao tsy fohy fa mahavonjy ianao ny mamelona anay
ianao no mitanay nefa ekenay tompo fa ny fahotanay no hevitra mampisaraka anay aminao. Koa indreto izay miondrika amin'ny mpanetretena, mangataka famondram-po sy famelan-keloka. Mamelany elokay tompo, ary anio meo anay fo madio mba ahitanay ny tavanao. Dia avaozy orona marina ty anatinay koa ny fanahinay. Enome fanahy mazoto izahay, ka na aiza naiza misy anay, dia ho tsapanay any amin'ny isan-tokantrano any fa ianao manatrika amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Dia misaotra anao izay no ny fitiavanao, fa noho ny amin'i Jesosy Kristy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Maza ho toerana ianareo ry havana. Mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina dia ny hira faharoanjato ny andininy fahatelo no iraintsika. Hira faharoanjato ka ny andininy fahatelo. Iombana mivavaka isika ry havana, midera mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao izahay ry Andriamanitra ray zanaka sy Fanahy Masina noho ny fitiavanao sy ny fitahianao anay. Tonga izao fotoana izao andrenesanay ny favaky ny soratra ao masina ary anambaran'ny mpanomponao ny sitraponao izay tianao iainanay. Angatahanay ny fahafenoan'ny fanahinao masina amin'izay hamaky ny soratra masina. Ary ny fanahinao masina ihany koa no ametraka ny teny eo ambavan'ny mpanomponao mba tena ny sitraponao marina no ambarany aminay. Ary indreto izay vahoakanao izay iain'ny teninao dia fenoy ny fanahinao masina mba ho ainao anay sy fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra tokoa ane ny teninao izay naharianao anay, amelomanao anay ary navaozanao anay isan'andro mba olona araka ny sitraponao izahay. Dia mitendrena Jehovah fa vonona iainanao izahay mpanomponao amin'ny anarana Jesosy Kristy nanaovanay mivavaka misaotra Tompo. Amen. Amaky sy herin'ny soratra masina isika izao ry havana. Sokafo ny bokintsika amin'ny fanekena taloha. Ao amin'ny boky ny Deontôrônomia toko fa 4:30 atomboka amin'ny andininy fahadimy ka hatrahatra amin'ny andininy fahasivy. Rehefa samy nahita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy mpanompon'i Jehovah dia maty teo amin'ny tany Moaba araka ny tenin'i Jehovah. Ary nalevy ny taon Dosa tao amin'ny tany Moaba tandrifiny Bet-peor izy ka tsy misy olona mahalala ny fasana mandraka androany. Efa 20 taona Mosesy vao maty ary tsy pahana ny masina na niena ny heriny. Ary ny zanak'Israely nisaonan'i Mosesy 30 andro tia arobota Moaba dia tapitra ny andro fitomanina nisaonana ny Mosesy. Ary Josoa zanaky Nona dia fenon'ny fanahy Mpitandrina fefa nametrahany Mosesy tanana izy dia niaino azy ny zanak'Israely ka nanao araka izay nandiny Jehovah any Mosesy. Amen. Matio toko 10 andininy 9 ka hatramin'ny 20. Matio toko 10 andininy 9 ka hatramin'ny 20. Indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan'ny ambody, koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Ary mitandrema ianareo noho ny amin'ny olona
fahatolony amin'ny sinodriona sy ho kapoina ao amin'ny sinagogany ianareo, ary ho entiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko ho vavolombelona aminy sy amin'ny jentilisa. Fa raha manolotra anareo izy dia aza manany amin'izay fomba hitenenanareo na izay olazainareo, fa homenanareo izany ora izany izay olazainareo. Fa tsy anareo no miteny, fa ny fanahy indrainareo no miteny ao anatinareo. Koritianina faharoa 2:1 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Koritianina faharoa 2:1 ka hatramin'ny fahaenina. Moa midera tena indray fa izahay sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoanay aminareo na avy aminareo. Ianareo no epistilinay voasoratra atao-ponay, sady fantatra sy vakian'ny olona rehetra. Eny, aseho epistiliny Kristy izay entinay ianareo, tsy nisoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona, tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Ary manana izany fahatokiana izany ny amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy, kanefa tsy miambo hanana fahaleovana avy aminay hihevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay fanampahaleoanay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Ray Masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Andeha isika riavana hitsangana izao anao nira fa 7:70. 7:70 ny andininy voalohany ihany mialohan'ny hafatr'Andriamanitra. Mampiorina ny mino ny herin'ny Fanahy Masina. Zany no loha-hevitra banjintsika riavana amin'ity volana vaovao ity. Koa izay niasany zany herin'ny Fanahy Masina zany tamin'ny Paoly Apôstôly no ndeha hodiniantsika sy akantsika hafatra. Velarintsika manoloanantsika ary ny Korintianina faharoa, epistily faharoa nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintianina 3. Efa novinako teo zany fa ny andininy faharoa no iarahantsika mamerina mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ianareo no epistilinay voasoratra tomponay, sady fantatra sy vakian'ny olona rehetra. Dia mbola mampitomboana aminareo hatrany riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Paoly Apôstôly no miteny izany: ianareo no epistilinay izay voasoratra ao amponay. Ianareo no epistilinay izay voasoratra ato amponay. Fomba fanao riavana tamin'ny vanim-potoana nandroatana an'izao epistily izao, vanim-potoana ny asan'ny Paoly Apôstôly ny manoratra taratasy filazantsoa, natao hoe epistily filazantsoa, ampitondraina ny mpitoro ny filazantsara na ny apôstôly any amin'izay tanàna hitorian'ny filazantsara, anaovany fampianarana, entiny mitetitety fiangonana,
manamarina hoe ity olona ity a dia tena apôstôly marina, tena marina koa ny fampianarany, azo antoka izay rehetra ataony. Taratasy filazantsoa izay tao mandoka ilay olona izay andeha hitory izany filazantsara izany. Ampiasain'ny mpaminany sandoka koa zany na ny apôstôly sandoka mba entiny hanamarinana sy hanaovany fampianarana hafahafa any amin'ireo fiangonana na tanàna izay andehanany. Fa eto Paoly apôstôly dia tsy nilan'izany, tsy nilan'izany taratasy na hoe epistily filazana ny momba azy izany hoe tena apôstôly marina izy, fa ambarany eto hoe ianareo no epistilinay, izany hoe ianareo mihitsy no vavolombelona manamarina, fa tsy diso ny fampianaranay, marina sady azo antoka ny toriteny izay nambaranay. Iza moa ireo hoe ianareo? Ny ianareo dia manambara ny kristianina tao Korinto, ny fiangonana tao Korinto izay isany naorin'ny Paoly apôstôly nitoriany izany vaovao mahafaly izany. Ny kristianina na ny fiangonana vavolombelona hita maso, vokatra tsara ny amin'izay fitoriany Paoly apôstôly ny filazantsara an Jesosy Kristy. Ary afaka andrere tamin'izany tokoa izy, fa tsy mba taratasy nosoratana tamin'ny ranomainty ka mora levina, mora vasoka, fa epistily velona, ary ambarany ary hoe voasoratra ao am-po. Ry havana malala, fitenin'ny Paoly apôstôly tokoa zany amin'ity taratasy izay soratany ity, ary indrindra raha nanoratra voalohany izy any amin'ny Korintianina voalohany toko 7 any 2 dia hoy izy hoe ianareo mihitsy no tombo kase maha-apôstôly ao amin'ny tompo, fa misy ny olona izay tsy manaiky any Paoly apôstôly, fa izy kosa dia afaka ny tena ianareo ny tombo kase, ianareo ny epistily filazantsoa, ianareo ny vavolombelona, ianareo ny vokatra tsara ny amin'izany fitoriana an Jesosy Kristy izany. Rehefa mandinika an'izany tsika ry havana, tsika kristianina dia mametraka fanontaniana eo amin'ny fiainantsika hoe ary manahoana sika? Efa misy tokoa ve olona izay vavolombelon'ny fitoriana ny filazantsara nataontsika, babon'i Jesosy Kristy ny fony, ka afaka mitondra vokatra tsara ho an'ny Kristy isika amin'ny maha-kristianina antsika? Efa nisy ve izany? Ary izany no manentana antsika hanao tafika masina, hitory tsy mitsahatra ny amin'ny fahatsaran'ny Kristy, ary aseho mihitsy ao anatin'izany fa ny olona izay nitorian'ny Paoly apôstôly ary tian'Andriamanitra hitorintsika ihany koa dia niala tao amin'ny maizina izy ho amin'ilay fahazavana mahagaga, niova ny fiainany, ary ilay fiainany mpitory ny filazantsara dia tafita taminy. Paoly apôstôly zao dia afaka nyrere tamin'izany mihitsy ny hoe manahafa tahaka ny anafako any Kristy, izany hoe ilay fiainana tsy teny fotsiny izany no ambara rehefa manao ny fampianarana na mitoriteny na mitaona olona ho ao amin'ny tompo, fa ilay fiainana mihitsy no zaraina, ny fiainan'ny Kristy mihitsy no ambara. Efa nisy ve izany tamin'ny fahavelomantsika, tamin'ny maha-kristianina antsika, voataonantsika ka epistily velona izy ireny, milaza sony amin'i Jesosy fa tsy mandainga. Mila antsika ny fiarahamonina ankehitriny, ary mila antsika indrindra ny tompo hitondra vokatra eo aminy. Fa raha nytenen'izany Paoly apôstôly eto hoe ianareo ny epistilinay voasoratra ao am-ponay, dia hitantsika koa nefa ny 9 hoy izy eto, eny aseho epistiliny Kristy izay entinay ianareo, tsy hoe ho anay izany ilay vokatra, tsy ho an'ny mpitory ny filazantsara, fa ho an'iza?
ho an'ny Kristy, mitondra vokatra ho an'ny Kristy. Ary zay mahasamihafa ny tena apôstôly Kristy sy ny apôstôly sandoka, na hoe ny mpaminany sandoka. Ny apôstôly sandoka na ny mpaminany sandoka dia mitondra olona ho an'ny tenany izy. Fa eto kosa raha miteny Paoly apôstôly dia natolony ho an'ny Kristy ireo olona ireo, vokatra ho an'ny Kristy. Amin'izao vanim-potoana izao indrindra, matoantsika mbola velona, be dia be ny aretina, betsaka ny maty fa maninona tsika mbola velona? Misy andraikitra takian'Andriamanitra amintsika. Arak'izay tandrifintsika avy dia manao izany isika tsirairay avy. Mba hisy hitenenantsika ihany koa ireto olon'ireto no hoe pistily velona, pistily atolotra ho an'ny Kristy, filazantsoa ny amin'ny Kristy. Fa hoy koa izy eto hoe ianareo no epistilinay izay voasoratra ato am-ponay. Voasoratra ato am-ponay. Ny dikan'izany dia hoe ireo olon'ireo ireo kristian'ireo ireo fiangonan'ireo dia tsy adinony Paoly apôstôly, tsy adinony mihitsy ao am-pony. Tena tiany, maminy, tsarony mandrakariva. Zay ilay fifamatoram-piainana eo amin'ny samy kristianina, eo amin'ilay mahatena iray ao amin'ny tompo. Dia nankamamy izany Paoly apôstôly ary nasehony mihitsy izany amin'ity andinitsoratra masina ity. Manamarina izany raha mijerytsika eo aloha eo ny toko 2 ny andininy 4, toko 2 ny andininy 4. Sarotiny izy tamin'ireo kristianina ireo satria mitady ivily any amin'ny fampianarana hafahafa izy. Dia hoy izy eo amin'ny andininy 4 manao hoe fa tamin'ny habeny fahoriana sy ny alahelo, habeny fahoriana sy ny alahelon'ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomaso be, tsy ny ampahalovana anareo fa mba hahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra. Ampahafantarana anareo fa tena tiako nareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra, satria miray aina isika ao amin'ny tompo, dia tsaroko sy tadidiko hatrany ianareo. Mampatsiaro zany ry havana ny fiombonana kristianina. Amin'izao fotoana izao moa noho ny zava-misy dia tsy dia atao loatra ny mivorovoro maro. Ary misy angamba mety ho faly tokoa hoe mba tsy miangona indray amin'ny lahady, mba hisy anaovana zavatra hafa. Fa tsy toe-tsain'ny Paoly apôstôly zany, tsy toe-tsaina kristianina zany, fa mankamamy ilay fiombonana satria voasoratra ao am-po, lalaina sy tiana ny mpiara-mivavaka. Ny mpanao salamo dia nanambara mihitsy izy hoe manina sy vontona alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko izy. Izany hoe tsy ilay kianja maha-kianja azy fa ilay tena fiombonana ao anatin'izany fanomponan'Andriamanitra izany. Nankamamy ny mpanao salamo izany. Ary dia koa izy any amin'ny salamo 2:20 any faly eo raha hoy izy ireo tamiko hoe andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah, andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah, izany hoe iombona isika, hiaraka isika. Fa mahafinaritra ilay fiombonana, tena tsara ny miombona amin'ny tompo, fa tena tsara ihany koa ilay fiombonana amin'ny samy kristianina. Mety tsy afaka dia manao an'izany loatra tsika ankehitriny aloha, fa anamarinantsika hoe tena voasoratra ao am-pontsika ary tiantsika iray ana amintsika ny namantsika rehetra, dia ilaina koa tsika mivavaka ho azy ireny. Tsaroantsika mambavaka izy ireny. Betsaka ny marary, ao koa ny azony manjoa, ao ihany koa ny sahirana ara-pivelomana amin'izao fotoana izao. Inona no ataontsika? Mivavaka ihany koa isika ho azy ireny. Mivavaka isika, fa zava-dehibe ny vavaka, hery ny vavaka izay tanterahantsika. Ary ndray aman-drenitsika moa dia nampirisika antsika amin'ilay VTT, tadiditsika, ina ilay V?
vavaka betsaka dia mila mivavaka isika ao an-tokantrano ao amin'izay isak'izay mahatsiaro dia manatanteraka an'izany ao amin'ny radio fahazavana moa isaky ny adiny iray dia misy fiambonam-bavaka ary isaky ny amin'ny valo latsaka dimy eo dia efa misy fiarahantsika mivavaka iombonantsika kristianina rehetra fa hoy koa ilay teny eto hoe ianareo no epistilinay izay voasoratra ato am-ponay sady fantatra sy vakian'ny olona rehetra sady fantatra sy vakian'ny olona rehetra epistily zany na ny taratasy dia tsy atao afenina kory izy ireny atao akinafinafina any afenina fa velarina zany le izy ho fantatry ny olona rehetra ho vakian'ny olona rehetra ary Jesosy Kristy mihitsy aza ry avako ny teny tamin'ny kristianina tamin'ny mpianatra any Matthieu 5 any manao hoe ianareo no fahazavana zao tontolo zao tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra iza moa zany isika zany isika tsirairay avy fantatry tsika ireny le epistily filazantsoa fantatry tsika fa kristianina ary tsy miafinafiny tsika fa naiza tsy hoe ato am-piangonana any tsika dia ody kristianina be eto any amin'ny fiarahamonina na any am-piasana na any am-pianarana dia manao izay tiatsika atao fa fantatry tsika hoe mitondra ny mariky Kristy isika efa nandray ny Fanahy Masina isika efa niova ny fiainantsika amin'izao fotoana izao dia be ny manararoatra ny fahasairanana manararoatra fahasairanana izy mba ho tombotsoan'ny tenany be ny olona tia tena zany na mividy fanafody zany na ny vidiny zavatra samihafa eny an-tsena eny zany sy ny sisa be fa ny kristianina dia mila fantatra fa tsy izay tsony izy efa niala tamin'izany zavatra ratsy izany izy fa ny fanahin'Andriamanitra ny fanahin'ny fitiavana sy ny fahamasinana mpandehanantsika amin'ny fahamasinan'Andriamanitra no anatsika fantatry tsika vakian'ny olona rehetra isika fa misy mantsy ny atao hoe kristianina tanalahy ino zany kristianina tanalahy zany miovaova loko eny izy rehefa atsy amin'ny ranon'aty izy dia ohatr'izay koa tsy fantatra mihitsy izy hoe iza ary moa ty olona ity ary tsy mora vakiana izy fa sarotra mamaky iza marina moa zany olona io miovaova loko eny izy indraindray ny lokony tsy fantatra fa miarakarak'izay lokony hita eo zany moa zany malaza ankehitriny fa tsy izay isika ny lokontsika dia lokon'ny Fanahy Masina lokon'ny fitiavan'Andriamanitra lokon'ny fahamasinan'Andriamanitra fahamasinan'i Jesosy Kristy ny herin'ny Kristy izay nanovantsika dia aseho antsika izany fantatra sady vakian'ny olona rehetra raha vao mijery antsika ny olona dia hitany eo amintsika ny fiainan'i Kristy ary sitrak'Andriamanitra mihitsy sika amin'izao vanim-potoana sarotra izao tena hijorony amin'izany ry havako hoe ny fiainan'i Kristy ny fanahin'i Kristy ato anatintsika fa tsy nomena fanahositsika fa fanahy mahery dia mahery sika be dia be ny monomonina be dia be ny reraka sy kivy fa isika ilay epistily filazantsoa dia mitondra fanantenana mitondra hery mitondra fahazavana eo amin'ny manodidina antsika dia ilain'ny tompo mihitsika ny amin'izany andeha mendrika any Kristy isika tsirairay avy ry havako malala ka na miafontsika tsisy mahita tsy hoe tsisy mahita zao dia ataoko izay tiako atao fa dia ho tsaroana hatrany hoe izany ilay filazantsoa ilay epistilin'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra ny fiainako ny ataoko ny momba rehetra ry havana malala ao amin'ny tompo hoy ny apôstôly Paoly ianareo ny epistilinay iza voasoratra ato am-ponay sady fantatra sy vakian'ny olona rehetra izany tokoa ane isika tsirairay avy ary
hita mihitsy hoe zanak'Andriamanitra isika, nandray ilay fanan'Andriamanitra isika, fa tsy ilay fanahany fandevozana ao amin'ny tahotra, ka matahotra tsika isaka izay mihetsika dia matahotra, fa ilay fanahany zanaka natsangana satria zanak'Andriamanitra isika. Raha zanak'Andriamanitra isika dia nomeny herin'ny Fanahy Masina, tsy avelany andehandeha foana isika ireto. Ny herin'ny Fanahy Masina no mampaherentsika hiainantsika amin'izany fiainan'Andriamanitra izany, dia mangatay isan'andro ho fenonan'izany Fanahy Masina izany. Dia ho aminao anie ny tenin'ny Tompo ary ny fanan'Andriamanitra ny anjaka omponao. Amen. Olivavaka sika ravana. Raha io, sotranao zay no ny amin'ny teninao, izay mampahatsiaro fa izay tokony ho epistily velona, milaza soa, ary maneho ny herinao, ny fahatsaranao, ka tsy azo afenina. Izahay ilay ahitana taratra ny toetranao Andriamanitra, ny fiainanao Kristy. Misotranao fa ampatsahivinao zany atao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao, hijoroana i vavolombelonao, fa misy ianao ary mahery ianao izay ny antso sy ny fidenay. Tsy mamela anay irery ianao Tompo, fa mitarika anay amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Nefa koa aveloan'ny fahotanay satria menatra izay rehefa tarafiny teo, fa tsy mahatanteraka ny sitraponao. Epistily hafahafa no hitan'ny olona eo amin'ny fiainanay, tsy haivakiana kory aza indraindray, manjavozavo ianao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Mifona aminao zay ary ianao ihany amin'ny alalan'ny Fanahy Masina no anavao isan'andro ny fiainanay rehetra. Ankehitriny raha miatrika izao vanim-potoana manahiran'izao zay dia maro ny zavatra mikorontana, tsy tanteraka, ireo fikasana samihafa, na eo amin'ny tsirairay avy zany, na eo amin'ny fiainam-piangonana zany, na eo amin'ny fiainam-pirenena zany. Tompo, ianao no ametrahanay ny fiainanay rehetra. Mba hanana ny fanahany fahendreny zay, aizanay mandamina ny zavatra rehetra ihany koa, manaiky ny zavatra rehetra amin'izay fandaminanao Andriamanitra. Vavaka izay ho amin'ny tsirairay avy, ao ny tsy salama, ary maro ireny any amin'ny isan-tokantrano any amin'ny toeram-pitsaboana samihafa any. Andriamanitra, jereo amin'ny famondram-ponao izy ireny, dia sitrano. Miasa ianao Tompo amin'izay fitsaboana atao, sy ireo mpikarakara rehetra, ao ny mpitsabo, mba ho tananao miasa tokoa izy ireny, ao ny fianakaviana, dia ho jerenao sy ampahirezinao ihany koa. Ny rinay dia tsy ny fahasalamana ara-batana ihany, fa ara-tsaina mampanahy koa, dia tena iorina amin'ny finonanao izy ireny ka hery. Vavaka izay, ho an'ny mpianatra, tanao ny fahasarotana ankehitriny, dia mety olo-tsaina ireo tompon'andraikitra samihafa amin'izay tokony hanohizana na andaminana ny fiaina, ny fampianarana, mba hahafahandreny zanaka ireny manohy izany fianarana izany. Ao ihany koa Tompo ireo sahirana ara-pivelomana, tsy adininay izy ireny, ao ny very asa mihitsy aza amin'izao fotoana izao, ao ny tsy maharaka ny amin'izay filany isan'andro ny vola izay miditra Andriamanitra, jereo amin'ny indrafonao izy ireny, ary ampahirezo. Izay koa Tompo, izay mivavaka, dia aoka mba fiasana am-pelatananao, ahifampitsinjo, ahifampitondram-bavaka, ahifampaheriny amin'izany, ahifampitantana. Ary ny fiangonana kristianina rehetra, indrindra ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara maneran-tany, dia ampahirezo. Raha miomana hiatrika ny sinôda lehibe izahay amin'ity taona ity, dia apetraka eo am-pelatananao zany Tompo, ianao no ahatanteraka izay fotoananao izay sitraponao amin'izany. Mivavaka izay ho an'ity firenena ity, rakofy ny famondram-ponao izay rehetra, mamelany elokay, nareo mpitondra anay na izay vahoaka eto Madagasikara,
na ny vahina indrindra izay vahoaka malagasy. Andriamanitro, hitanao ny fahalemenay sy ny tsy fahatanteranay. Esory aminay ilay ratsy. Ataovy miantoraka aminao zahay. Ataovy miverina aminao avokoa fa ianao ihany no mpamonjy. Ary tsy ho anay ihany fa ho an'ity zao tontolo zao ity izay fanovidinao tamin'ny ranao. Zay ireo manokana amin'irao fo. Esory aminay ny fahatezeranao. Aroka ny fanahy izay mampiaiky anay ny fahotanay mba hiasa manan-kery ety anatinay rehetra. Afana miandrandra famonjena eo aminao irery ihany. Iny Tompo, maro ny zavatra tiana angatahana, fa imbonanay kosa ny vavaka amin'ilay nampianarinao manao hoe: Ranay o izay any an-danitra, mba masinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao ety an-tany ho tahaka eny an-danitra. Eo nay no izanina sahaza ho anay, ary mamelana elokay, tahaka namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anao amin'ny fakapanahy, manafana amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dao ary sika riavana hitsangana zao aneo ny finoantsika. Imbonantsika ny fanekempinoana apostolika. Fanekempinoana voalohany manao hoe: mino an'Andriamanitra iray tsy to, mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny Fanahy Masina, nateraka Maria Virjiny, nijalina nanapaka Pontsio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ankavanan'Andriamanitra iray tsy to. Avy ahy miheviny tsara ny velona sy ny maty, mino ny Fanahy Masinao, fiangonana masina manero an'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Maza ho toerana ry havana. Ao anatin'ny fanarana ny raharan'Andriamanitra isika izao, ry havana, ho ny ten'Andriamanitra ho amintsika rehetra, fa tsy ianareo no miteny, fa ny fanahinareo no miteny ho anatinareo. Izany ten'Andriamanitra no raisina avy amin'ny filazantsara ny sorata amin'ny Matio 7:20 izany hoe rahavanantsika rehetra hatratra zao alahady 12 taona 2022 izao ny fitan'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Miaraba manokana antsika ihany koa manaraka izao Fanompoam-Pivavahana amin'ny alalan'ny tambajotra-tserasera izao. Ampaherezana isika rehetra mba hitandrina hatrany ny amin'ny fianaky ny vadanaretina, anaovana hatrany ny arovava orona, ajao ny elanelana ray metatra, manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony, ary mampiasa gel désinfectant ihany koa raha azo atao. Rehefa tsy salama dia manatona mpitsabo. Misaotra an'Andriamanitra hatrany isika fiangonana fa mandeha ny asa ao amin'ny akany. Ampaherezana isika fiangonana mba hanoana hatrany ny amin'ny fitaovana toy ny ciment sy ny fasika amin'ny fanoizana izany asa ao amin'ny akany izany. Toy izany ihany koa dia mitohy hatrany ny ary mandeha ny asa amin'ny fantarana fiangonana. Ilaina hatrany ihany koa ny fanaonantsika fiangonana amin'izany asa izany, ary ampaherezana isika mba hanolotra ny ciment sy ny fasika ihany koa fa tena mbola ilaina izany. Efa azo raisina ihany koa ny valopy andron'ny fantarana izay fanaontsika esaky ny andro ny akarana ka ny alakamisy 13 Mey no tanterana zany amin'ity ataona ity, dia isorana isika mba handray izany valopy izany ao amin'ny tonian'ny fiangonana na ny andavanandro aza. Ny komity 20 taona fiaraha-miasan'ny Mpitandrina ihany koa dia mizotra tsara ny asa, efa ihany koa ny valopy-pahasoavana efa azontsika fiangonana raisina ny amin'ny fahasoavana azontsika rehetra, na ny vita batisa, na ny raisanao mpandray fanasan'ny tompo, na izay natokana ho dekona sy ireo nandray fahasoavana maro samihafa. Tao anatin'izay dia 20 taona ny arahantsika ny asa tamin'ny Mpitandrina izay dia afaka raisina ao amin'ny tonian'ny fiangonana ihany koa izany valopy izany, izay afaka mandray izany dia isorana antsika rehetra ny fantanterana izany rehetra izany. Notomandry itompivavy lalao Norosoa marety Filipina teo amin'ny 17 taonany, efa vita tamin'ny 9 aprily ny fandevenana farasa 2 alina ariary. Notomandry ihany koa razana dray
enina amin'ny fitopolo taona efa nalevana tamin'ny talata 20 aprily lasa teo. Nodimandry ihany koa teo amin'ny 20 taonany Ranaivo Felix hoy ny vadiny razanaparany Eldinina. Ny fandevenana dia natao maly asabotsy iray me. Nodimandry ihany koa i Dopokola Rakotondrabary Robert hoy ny zanany Ranaivo Désiré sy Lalasoa Mianadavy. Fandevenana dia atao anio hariva amin'ny 2 ora ao be masoandro. Dia mampahery-antsika fiangonana manontolo ahery hatrany ivavaka ao an'izao tontolo zao ivavaka ao amin'ny firenena malagasy ny mpitondra fanjakana isika vahoaka rehetra mba hiala amintsika ny valanaretina ary mba ho teny fanevantsika ny Exodus 7:20 dia 20 naran'i Jesosy manompo an'i Jehovandriamanitra reo dia tany aninao sy ny ranonao izy ary esoroko aminao ny aretina. Dia mahereza ary fiangonana aoka ho pampahery isika fa za kivikivy dia ifampitondram-bavaka hatrany manaraka hatrany fandaminana zay ataon'ny fitondram-panjakana isika dia ho hita eo ny amin'ny herinandro manaraka ity zany raha azo atao dia manatona ao amin'ny tonian'ny fiangonana manontany amin'ny fandaminana zay ataontsika eto amin'ny fiangonana. Mivelatra ao tsika mpandray fanasan'ny tompo izay vonana fanasana masina amin'izao fotoana izao. Tapitra eo ny rahan'Andriamanitra mankasitraka antsika nanaraka zanatra amin'ny farany von'Andriamanitra ny voninahitra. Anatanteraka ny rakitrytsika ry havana ny firana fanampiny 7:30 dia ho iraintsika. Firana fanampiny 7:30 inty ao Jesosy miantso ahy ianao. Vavakisika. Tompo malalo kasitrahanay ianao fa nomenao fahafahana indray izay manolotra vola ho fampandrosoana ny asanao. Raha iso izany to fanataonay amin'ny fifaliana amin'ny fonay tokoa mba hatanteraka izay asa kinendrinao iandreketan'izao fiangonana izao. Fa ny tenanay mihitsy koa no atolotray avaozinay ny fanoloran-tena mba ho fanatitra velona sy masina ary ankasitrahanao zahay. Ho epistily filazantso tokoa anambara ny fahatsaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy ilay tianay no ahafahanay manonona izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo ry havana. Ny hira fa 7:7 ny andinin'ny fahatelo 7:7 ny andinin'ny fahatelo iraintsika iomanantsika ihany koa amin'ny fanasana masina izao. Jadi
ry havana malala mivelatra manoloana antsika izao fanasana masina izao. Tiavana lehibe tokoa ny hoe tombo antsika iray latabatra aminy andeha arsika iray itsangana isotra ny tompo sy dera azy. Fa hoy ny tompo amintsika hoe avy anareo isakafo. Tsangana ny mpandray fanasan'ny tompo izao. Aorian'ny vavaka dia ny antema voalohany no irayntsika. Fantatra tokoa ry tompo fa ianao ihany no tompo sy mpanjaka. Ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza ary mamivonahitra anao isanandro ny anjely tsy mbialinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora ary olom-boavitra efa sambatra any aminao. Avelao reny feonay mba iombina amin'ny feon'izy ireo, misandratra sahady ny fanjakana sy ny fiobiana hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahitrao ny tany rehetra. Amen. Petraka ianareo ry havana. Jesosy tompo ry havana tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny izany ka hoy izy raiso hano ity no tenako izay omena ho anareo, izao no atao fahatserovana. Koa ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiny ho antsika. Satria iray ihany ny mofo isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misy tro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao, alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no atao fahatserovanahy na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Koa ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy tompontsika dia ny rany fanekena vaovao izay nalatsany ho antsika. Noho izany ry havana dia hitsangansika hivavaka izao. Tompo rainay any an-danitra, ndreto izay rehetra manao eto anatrehanao, fahatserovana ny fahatongavany zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany. Tsaroana koa ny fitsangana avy tamin'ny toerany maty, ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay. Miandry sy mitalao ny fiverenana izay ray fenohy ny voninahitra ao ny fanaty-pisauranay ary tahiota tanteraka izao sakramenta masina izao. Amasino ny mofo anambara ny tenan Jesosy Kristy. Amasino ny kapoaka anambara ny amin'ny ran Jesosy Kristy. Fenohy ny fananao masina koa zahay. Atserovana ho tafaray marina amin'ny tena sy ny ran Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa na dia malemy ary izahay dia manatona anao amin'ny fanetretena ary miombina amin'ilay vavaka hoe Tompo, tsy mendrika tao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika nidiranao ambany tafitranoko aho. Tompo, tsy mendrika nitsimpona izay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa hoy ianao hoe izay manatonahy tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Petraka ianareo ry havana. Hoy Jesosy Kristy tompo andeha fa efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Ny hira fa 2:20 sy 200 no irayntsika. 2:20 sy 200. Entoka zareo amin'ny fiangonana mitsangana ianareo ry havana.
itsangana ianareo izao ry havana mpandrefana santo. Hoy Jesosy Kristy tompo aminao, raisohalo ity no tenako, izao no ataovy ho fahatserovanahy. Amen. Hoy Jesosy Kristy tompo, sotroanareo rehetra ity fa ity no rako, ny amin'ny fanekena vaovao, alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka, izao no atao fahatserovanahy, na oviana no misotro ianareo. Mamy dia mamy tokoa ny fitiavanao Andriamanitra. Tena tsaronay miatra amin'ny ainay mihitsy izany. Misaotra Tompo fa mampahatoky anay izany amin'ny hoafy sy ny fijoroanay vavolombelona. Misaotra fa nety ianao namana anay izany anim-panahy izany, ny tena sy ny rahanao tamin'ny marika hitamaso. Fa ny rinay kosa dia ianao mihitsy no velona ty anatinay, anjaka ao fonay, ary tehirizo izay amin'izao fiombonana masina izao mandra-piavinao Kristy. Amen. Petraka ianareo ry havana. Nira fa 780 sy 900 no devo ataontsika ry havako. 780 sy 900 eo ampanaovana ny rakim-pisaorana sy ho fanangonana ny kapoaka. Ny afatra sy ny tsodrano. Fa hoy ny soratra masina, fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Kotandremy tsara izay fandehananareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, kararoty ny andro azoanao vantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa koa fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Raha azo mamidivay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenona ny fanahy. Ho tanteraka aminareo ny ry havana ny jodrano izay tonona sy atolotra mianaran'ny tompo. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny Fanahy Masina. Amen. Petraka manao vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra tokana irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mandehana
amin'ny fitarihan'ny Fanahy Masina ry havako dia ny firana fanampiny 730 no iraintsika izao mpamaranana sy fandehanantsika miala izao tranon'Andriamanitra izao firana fanampiny 730.